fantatsika amin'ny fotoana izay tsy misy fanomanana fateny izay mihitsy mantsiny amin'izao isy tsony ny fotoana iomanana fa mivonona foana amin'ny fotoana rehetrarehetra ny amin'ny andraisany ny ondrikely ny toromarika dia ireo zanaky ny avo indrindra vita batisa ao amin'ny Ahosoa miaraka amin'ny Elia. Indraindray ny toromarika ameko anareo toromarika ny amin'ny andro farany dia jery ny toniteny indray tsika aloha ho fanoronanareo ondrikely Ahosoa tsindriako foana ho an'ilay ondrikely ny Ahosoa lay tia be any Ahosoa lay maniry foana ny tonga ny tratrany dia mandoro antsika indray any amin'ny tokony hiambenana hiarovana tsara ny tena ho tonga soa iny tratrany Ahosoa ho tonga soma tsara any aminazy any amin'ny lanitry izay misy anazy ka raha misy fotoana ohatran'izao ataovy eny akaikeny foana ny taratasy sy ny stylo satria efa tsy misy fotoana voapetraka intsony izao hoe amin'ny fotoana manahoana mety hiteny tampoka aminareo ny ambasadorany Ahosoa. Tsy misy fotoana intsony hoe amin'izao misy teny zany amin'ireo fa amin'ny fotoana tsy ampoizina rehetrarehetra fa izay kosa aloha mba amin'ny fotoana mahery ny rehetrarehetra aloha ny izany dia mandefa teny foana Elia araka ny zavatra ilainareo ondrikely ny Ahosoa hina miditra amin'izao vaninandro efa manahirana izao. Ny tantarany amin'ity andro farany ity no asiako fanamariana kely aminareo dia ho atongotsika ao amin'ny Lioka toko faha 1:20 Lioka toko faha 1:20 andin'ny folo no anombotsika anazy rehefa nataontsika anomboka amin'ny andin'ny fahavalo Lioka 21:8 eo tsika zany manomboka androany dia hotizako araka an'izay misy eo zany ary izy mitandrema fandro voafitaka ianareo tandrema fandro voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako sady ianao hoe izao no izy ary koa efa akaiky ny andro tandremo aza manaraka azy hatreo aloha ny zava-misy efa nambarany Ahosoa zany eo nampitandrina fa tena ho avy ny mpamitaka zany ka reto mpamitaka reto no ampitandremana anareo ondrikely ny Ahosoa rehetrarehetra dia izay vita batisa rehetra ao amin'ny Ahosoa tandrema sao dia voafitaka ianareo mazava zany fa tena tsy maintsy hisy ny mpamitaka ny dikan'izay ary tena hisy mihitsy io fa maro no avy amin'ny anarako sady ianao hoe izao no izy tena hitsangana amin'izay ireo Andriamanitra tsy izy ireo ary tena hisoloky amin'izay ireo ary tena ilaza fa izao no izy ary tena hiaraka amin'ny famantarana be ry zareo hiaraka amin'ny fahagagana be mihitsy araka ny fiasan'ny Satana tena ho avy mihitsy izay io zany ny marika sady fa
tena mampiakatra ny atezerany dada iapamzy satria fisolokiana tanteraka ny atsaran'ilay naharalanitra sy ny tany dia le fahazavana lehibe dada iava azy sy ahosoazana ny malalany satria dia ilaza mihitsy izy ireo hoe izy mihitsy n'ilay mpamonjy, izy mihitsy n'ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana ary ampiseho ny adalàna sy ny faratsiana mihoapapana mihitsy izy ny tena marina ho amin'ny famitahana ny olona ary tena ianareo ndriken'ny Eo mihitsy ny ary no fitahana tsy dia miintereseny zareo ny nivelany ako zato efa nazy moa ny any fa amin'izareo tena mahatezitra ny devoly ny olona anankiray izay manana lalana ho any amin'ny lanontelolanitra tena mahatezitra azy faratampony io ary tena tsy mety amin'izareo mihitsy mahita sy mandre hoe misy olona ho tonga any amin'ny lanontelolanitra isolo ny toerany tena faratampony tena halan'izareo zany mazava ho azy zany fa dia tsy maintsy nitazona dia mitahana ny olona izay fantatra fa ho any ary ianareo izay efa tsy manota intsony ary tsy tia fahotana fa tena olo marina sy olo masina miaraka amin'ny ziady Elia dia miaraka amin'ny Yehosoa ianareo mihitsy io tsy teny zareo io ary tena alany mihitsy izay ny nahatonga an'ilay teny hoe tandremo sao dia voafitaka ianareo mahatonga miteny foana hoe izay niteneniko foana raha ary tadidio foana izay nampianariko anareo tehirisy foana ny teny izay mena mba hiarovana tena amin'izao fiafarany lalakale izao misy moa ny miaino ohatra ny ampitan-dranomasina any mahafinaritra izany engany ka hitony miaino foana izay miaino fa efa manoro-hevitra foana Elia hoe ho an'ny ondry kely rehetra tandremo sao voafitaka ianareo fa efa akaiky ny andro tandremo sao manaraka azy matoa zany teneny efa akaiky ny andro dia misy famantarana tokoa zany misy eo amin'ity akaiky ny andro ity dia ao amin'ny 19 ary no jerevantsika ary ty ndampitandremana foana zany day na tonga le teny foana mandeha hoe izay teneniko araha aza manaraka zavatra afa-tsony fa izay teneniko arahana manaova izay mamendrika foana eo masony rehetrarehetra atao vita foana fa olona be fitiavana ny amin'ny Yehosoa satria zany dia nisan'ny fiarovanao ny fahamasinanao zay satria koa hoe ao amin'ny Yehosoa dia mandeha ny mitsisy fa mandeha mahitsy tsara mihitsy ary miaro tsara ny teny izay efa nomena izay efa nomeny ery anareo zany fa inona zany nitranga amin'ity hoe efa akaiky ny andro ity ao amin'ny 15 fa handray ady sy tabatabo ny ary efa teny efa manahirana mihitsy n'ilay ady sao hady efa nytena hoe fa tsy mahazo mijanona tsony ny ady zany tsisy hevitra tsony zany teny Eliany tsy maintsy arahana izao tontolo izao tonga ny fotoana ary izay dia ampairezanareo ny fiterina rehetra io hoe misy teny izay tsy efa niseho ary tsy nisy hoe tsy ho tanteraka zava maintsy mandeha daholo ireo teny ireo zany fa raha itony moa zany dia efa voalaza tany aloha tony fa ny Eliany manazava hoe reto ny fandehan'ny fizotra ny adinareo satria ny ady moa efa dia tsy maintsy miady ohatra efa nomeko anareo ny teny hoe tsy afaka haresan'ny Iran zany mihitsy ny Amerikanina fa reo tena miady hatramin'ny farany reo raha nilanja ny hery dia mazava tokoa aloha fa tsy haresa Amerikanina zany ny Iranianina fa ny Eliany mifamadika ny Eliany ary mahafinaritra ny Eliany mihitsy ilay miteny mifamadika io mba hafantarana ny herin'ilay naniraka dia ilay Andriamanitra Abrahama hiavanao anarany mahafinaritra mihitsy ny teny an'izany mba hiseho ny heriny sy ny voninahity satria raha mahita tokoa izao ny olona eto ambonin'ny tany ny resahako
aiza koa misy amerikana tokony resy iranianina zany tena marina raha ny fijerinareo fa tsy mandeha araka ny fijerinareo tsony zao fa mandeha araka ny fijerin'ny Elia dia sy fijerin'ny dada Iava sy Iosoa ampitaina ao amin'ny Elia. Ny fijerin'ny Elia dia araka ny fijerin'ny dada Iava sy fijerin'ny Iosoa. Ary izay no nahatonga ny hoe tsy haresy amerikana, tsy haresy zany ny amerikana nandeha amboany inona ny sainy eo, tsy haresy zany izy. Izy hamono efa namono izy ary mbola hamono fa tsy haresy zany izy. Fizy ary no reraka mialohan'ny fotoana. Rehefa niteneniko foana zay hoe reraka mialohan'ny fotoana io. Satria manahirana anazy mihitsy izany iranianina zany. Dia zao anjaran'ny Elia mandefa ny précision. Hoe izao ny fandehany ho ady ohatran'izao. Raha ny teny ny soratra masina tany aloha tany dia natao en gros. Fanjaran'ny Elia amin'izay no manome ny détail hoe makatry sy makary ity zavatra ty. Izay ny izay. Ohatra na ny mesarin'ny olombelona hoe miditra ao anatin'ny kion-dalana sarotra tsika. Koa fidio izay tianareo niaraka amin'ny amerikanina izay fopotika, niaraka amin'ny rosianina izay bibidia. Dia samy misafidy amin'izay ny olombelona. Izay dia misy misafidy an'izay tiany andehanana amin'izay fa ny tena hoe miaraka amin'ny rosia ianao, fantaro fa biby miaraka aminao io. Dia hainao zany ny réaction izay biby izay manahoana izay biby izay. Miaraka ny amerikanina ianao. Bahatra matezitra ny dada Iava sy Iosoa io. Aty mijery tao ambony noho Iosoa. Ary tena mamitaka ny olona amin'ny fomba noho ny amin'ny hoe manan-karena sy mahery sy ny tsarara dia mamitaka ny olona rehetrarehetra kanefa ny vitanareo ihany fa raha tena matanjaka izy maninona tsy potika ny teo iranianina. Efa firy semaine zay. Tena efa betebeka izy amin'izay fa mbola mbola resy mihitsy ny iranianina ary ny mampimiara zareo mihitsy angeny mangataka an'le fiaonany. Mangana iraniana mangataka fiaonana zany fa aveo mangataka fiaonana. Izy ny mangataka hoe mivorontsika oia fa ny iraniana nga mivaky loko. Exemple meko anareo. Satria maninona no misy zany sary zany. Efa nazavaiko taminareo io. Zany Iran zany fon'ny Russie, cœur de la Russie. An'io zany ny fon'ny Russie. Ka ny fikitikitiana an'io dia mikitikitika ny fon'ny Russie. Noho zany mamaky ady amin'ny Russie ilay izy. Saingy Russie moa efa enampianariko reo fetsy be mihitsy ireo. Izay no mahatonga anazy tsy maintsy avoaka taritina ny valan'ny rano. Satria tsy mety mivoaka izy. Inona ny antony mahatonga tsy mety mivoaka? Tsy mety mivoaka izy satria fantany fa ny fivoahany dia tsy maintsy hanapotika izy ary tsisy haresy azy zany tokoa eo. Fa zatra firenena mody maty io. Ao amin'io daholo ny hery sy ny fahefana mandrava fa mody maty ireo. Satria raha vao mivoaka izy dia rava ny izay rehetra fahavalony. Ary rehefa rava ny fahavalony dia miditra automatique Iosoa mamono anazy. Ary fantany tena fantany tsara mihitsy. Ka tsy mety hiditra amin'izany sary zany mihitsy izy hoe hatrany dia hipotra tanjaka be eo. Fa tena izay ilay hoe mody maty. Raha ovakiditra ingy izy teny izay ao amin'ny bokin'ny iza moa zany jerentsika anazy. Io hijerevana kely izay teny izay. Satria efa mbany fakidrika any izy. Ao amin'ny Ezekiel. Toko fahavalony telopolo Ezekiel 38 zany. Dia andininy fa efa tsika eny ao amin'ny andininy fa telo aloha. Telo sy ny faefatra. Ezekiel 38 3 ka hatramin'ny 4.
ka ataovy hoe izao no lazainy avatompo indro avy amely anao ary goga mpanjaka ny rosy sy mese kartobala eo aby zany amelezan'ity rosy ity hitarika anao ka nisy masobiny valilany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra dia ny soavaly sy ny mpitaingo soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona marobe mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitantsabatra miaraka aminy ny persianina io le iranianina io ny etiopianina dia tsy tsara miaraka tsara amin'ny sinoa ary ny libianina firenena afrikanina moa zany Libia zany samy mitondra ampinga lehibe sy fiarovany-doha avokoa Gomera koa mba miaramila ny rehetra sy ny tanaky Togarma avy any amin'ny farany avaratra mba amin'ny miaramila ny rehetra dia firenena maro izay miaraka aminao miomana tamitova tsara ianao eny sy ianao izay rehetra mombanao izay efa mivory ao aminao ary aoka ianao no mpitarika azy zany teny zany zany dia efa nazavaiko tamin'ireo daholo hoe ifindraneo isy ny firenena mikambana automatique io tsy mety tsy makany fa tsy mety intsony ny firenena mikambana izy hoe fa presque rava mihitsy e satria efa tsy misy miaino intsony nge zany firenena mikambana zany tsy misy miaino ary ilay président ny secrétaire général firenena mikambana zao hoe Guterres izy fa tsisy tadiko izy efa namoaka fanambarana mihitsy hoe tena tsy misy nina azonyity institution internationale natao ty intsony sa fa tokony mila fanavozana izy ity tsisy miainiko satria ny amerikanina izay migarantirana azy mihitsy ny ity zao nefa daladala be io anao dalàna io Donald Trump izy moa efa nitenenina tamin'io fa izy moa tsy tia alala izy eto hoe izy mihitsy zao no nitarika hoe raha zany tonga filoham-pirenena dia tsy misy akaso-parana ataoko zany tsy mba mono olona tsy mba nafitafika firenena nefa izy mihitsy nitintina lohalarana manao an'izany adalàna ny saingy tsy maintsy mandeha amin'izany izy satria tonga ny fotoana tsy maintsy anaovana an'izany tsy teny lavabeny amin'izany ely aho fa mahafantatra an'izany teniko izany izay tiako tenenina izay fa avela fotsiny any aloha ny teny fa ny iverenantsika dia le hoe io risy io dia tsy mety hivoaka tao izay no mahatonga anazy hoe taritina ny valany ranony izy hivoaka tao ary hitantsika tsara ny fiarahan'ny Rosia amin'izao Rosia sy ny iranianina fa tena iza moa namaty fitaovam-piadinan'ny Rosianina tamin'izy niady tamin'ny Ukraine io satria Rosia tsy tia ampiasa an'ilay fitaovana mamono mihitsy dia aleo ny mody mamono anazy amin'ireo zavatra kely briquet hoe drone Shahed ny iranianina sy ny zavatra kely majinijinika fa tena tsy mety mampiasa ilay zavatra tena mampatahotra be zareo satria mazava ho azy dadabe ny anie hoe Ukraine io aina moa zany tokony amin'ny zareo anazy tokoa ampirisian'le tandrevana dia lasa miady amin'ny Rosia izay tena tokony arahany satria io nge ny zanany io nge ny zavikeliny dia ahoana nefa izy lasa miady amin'izany ata tsy lozika be nge izy fa tsy tia ampiasa zany Rosia dia aleo manopanopa zavatra kely ny ambadimbadika fa ny olona tsy mahatakatra ny planina andreo io fa ely arera mahatakatra ny planina andreo ary tsy misy mahay an'io fa tsy ely ary tsy izay mangala tahaka ny teny izay nampianariko izay tsy fantany akory ny fiafarany fa zany nge raha miteny fantatry ny fiafarany ity ny fiafarany ty resaka ty atra marina zany ohatra zao Madagasikara zao miaraka amin'ny Rosia za tsy miteny hoe tsara na ratsy efa miteny hoe biby io fa tsisy maintsy fiafaran'ny fiarahanareo amin'io fa za mahay tsy misy olona izay miaraka amin'ny Rosia zany ka fantatra amin'ny planina ny Rosia fanditan'ny masonareo ny etretinareo tian'ny izy fa tsy zany satria tsy mandeha mitamaso tsony ny sary amin'izao tsika miteny zao tsisy mandeha amin'izany tsony tsy mandeha mitamaso ny eniny sofiny fa mandeha amin'izay nanondamina anazy mandeha any amin'ny planina n'ilay namorona anareo rehetra rehetra ka mamplanina ny namorona dia any amin'ny saina io resaka io no mandeha ka izay mahay mibaiko ny saina sy mahafeny saina
ary mamantatra ny saina de toizantsika n'le teny fa zay mahafantatra ny saina ihany mamantatra ny zavatra rehetrarehetra any tsy fantatry ny olona satria nareo olombelona de mijery araka amin'ny maso ary miaino araka ny sofina de zay ihany ny ainareo fa ty zavatra nitranga amin'ity taninareo ty de tsy ohatran'izany tsony ary zany io natonga ny Donald Trump io tena midona amin'ny potozy ny fitenenareo olombelona satria ny heverina fa mandeha amin'ny fisainana ohatran'izay hatramin'izay nefa zay moa le hoe iza moa mba etiaino an'izany Elia zany iaino ana ihany ny olona aoriana kely ao ary tena iaino sy hitady izy fa mbola tsy zay moa zany le fotoana fa mbola misy zavatra tsy maintsy mbola lalovana maromaro de ny amin'ity fanatanterahana ny teny ity fa raha mba nisy ny aineniny ty efa nitodika hoe fa inona mariny ty zavatra tenen'ity Elia ty fa ohatra ny afafy izy zany kanefa ny kanefa mahazaty hoe ale koa andeha amin'izao fa zao mihitsy ny tsara indrindra aleo rehefa voapoka vao tonga saina zay mihitsy ny mety zay de zay no mahatonga ny samifanina daholo eto hoe ahoana ty sary ty de tena sary marina aloha manoro ihany amin'ny hoe Russia fony Russia zany Iran zany tahaka ny fony zany satria singa ray tsy maintsy miaraka aminy io hitantsika tao amin'le Ezekiel 38 teo hoe miaraka aminy Persianina ary ny Persianina ny eo akaikiny voalohany fa tsy no zany tsy misy an'izany hoe sinosy Russia mifanakaiky be zany fa miaraka automatique ireo noho ny amin'ny didiny mena azy satria tsy maintsy miaraka amin'ny Russia koa Chine na mety aminy na tsy mety aminy fa ny akaiky ny fony zany Russia zany Iran io Iran io tena izy io fa tsy misy idera zany hoe Chine zany ny tena akaiky anazy miaraka fotsiny reo satria anankiray ny adversaire de ny Amerikanina de automatique izy miaraka zay fa efa niaraka tamin'ny teny izy satria ny efa nampianarako anareo hoe tsy maintsy miaraka amin'ny Russia i Chine satria tsy afaka maleo teny izy adrery amin'ny Amerikanina tsy manana an'izay force zay izy tsy anana zany koa izy novinoviny fa mifampiresahana daholo io resaka hoe tsy afaka mifandonina amin'ny Chine mihitsy ny Amerikanina fa nambarina Rusianina mba tsy teo tenenina iny azatra tsy lozy ina koa zay nanany Chine ny teny izy manana satelity izy manaiky manana fitaovana izy fa tsy hoary fomba ny Amerikanina novinoviny fa ny mavita amin'ny defeny Amerikanina de tsy afa-tsy Russia fa resaka fananana vola de mety manana koa ny Sinoa fa ny mampitambatra azy de noho ny tenin'ny Joshua any amin'ny boky ny Apocalypse 16 hoe horitina ny ranon'ny Euphrate mba liana ireo mpanjaka avy any atsinanana le roi venant de l'Orient zany de tsy izy fa rety tatsinanana rety de zay taritiny Sinoa zany mazava azy ary andeha hanafika ny Israel ry zareo ka ny tanjona mantsy de afanafenan'ny Israel daholo ny tanjona de hitantsika amin'izay ohatra hoe raha ny Etiopianina zao izy efa miaraka amin'ny Sinoa ary Sinoa mihitsy mba matsy anazy ary Etiopiana efa anatin'ny faritry ny Afrikanina matin'izany le bisi Etiopia Afrikanina zany misy olo tena ny pays africain rehetrarehetra ary zay natonga ny Elia ny teny tamin'ireo hoe ho lasa Afrikanina daholo ny président Afrikanina ho lasa miaramila daholo za ty tena 100% fa presque hoe tena miaramila daholo satria tsy misy mahazaka ny lo mandeha tsony ny Afrikanina afa-tsy miaramila ade tsy maintsy mivadika miaramila automatika io zay natonga na miteny hoe miditra mivana ny farany de lasa miaramila amin'izay no mitondra ny firenena Afrikanina de anisan'izany Madagasikara azy hoe efa io miaramila mitondra anazy ny ireo firenena be dia be Afrikanina reo fanambarany avy any amin'ny Elia zany ho an'izay efa nahaino an'izany de nahaino an'izany tsy nahaino moa zany de afaka miteny hoe ianao koa mamorona fa tsisy an'izany satria anao tsy nahaino fa ho an'izay nahaino rehetrarehetra de efa satria tany amin'ny fampianarana koa ary zany anie de mahafantatra hoe mandeha daholo ny fahatanteran'ny teny avy any amin'ny lanitra ny lanitra
avy any amin'ny tadaka fahamalala ho an'ny fotoana izao moa zany ny teny teo an'izay maheno dia indrindrandrindra ho an'ny ondrikely ny ahosoa eto Madagasikara dia ho an'ny ondrikely ny ahosoa ilay vita batisa ilay atao hoe ZA zanaky ny avo indrindra ho fiomanana zany hoe efa nafantatra anao dia miomana an'izay dia rehefa nijerevantsika zany teny rehetrarehetra zany dia Russie zany ny tena ibaiko amin'ny fotoana izao araka nefa nyteneniko taminareo zany hoe amin'ny lafiny indray dia adalàna izay tsy teraka amin'ny Russie saingy biby io ary tia teny io tsy mbola nahita biby nareo ka nizara sakafo tamin'ny tompony zany fa mihinana ihany ary ny tena ataony ohatra hoe mba manana tompo izy raha zanany indray dia karakarainy fa raha tsy zanany fa hoe miazoazo ao hoan'ireo ianao zareo tsara mitoetrana biby fa tsy tia namana ny biby raha tsy efa tena miara-mipetraka miara-miosona aminazy eo ianao dia izay indray hafa zay efa lasa hoe fiarahamonina ny hafarany fa biby io toromarika menely ahy fotsiny zany zay rehefa manely any no miteny amin'ny mpanjaka dia anjaran'ny mpanjaka mieritseritra aiza ny lalaka-lesy aiza ny tokony izoroana fa efa nanambara zay tsy hoe falitady be nareo olombelona miteny hoe toy izao sy ny toy izao fa miaraka amin'osy izy efa biby zany kanefa zay koa ny solution rehefa mbola teo velona dia toiratsika any ilay teny firenena amely firenena efa teneko anareo hoe Russia ilay hiaraka amin'ny iranianina ary io ny lohalarana voalohany miaraka amin'ny iranianina io ny larana voalohany miaraka amin'ny Rosia moa zafady Iran ary tena teneniny ely any mihitsiny hoe paka ny fony Rosia io ka zay mitsitikitika an'io dia mitsitika Rosia ary mbola tsy indriny ely any mihitsiny zany ary misainginy mamparely fotsiny zany zao tsy tahaka ty Donald Trump zany fantany zany président américain io teneniko fa nitetika ady Rosia amin'io dia mitsapatsapa ny herin'ny Amerikanina amin'izay iny sisa ny ananany farany io ary manakely ny herin'ny Amerikanina ny planina ny zareo Rosianina fa mahafinaritra ny Rosia mihitsy ny mety anazy miady ao Iran io faly mihitsy ireo Rosianina reo mandany ny fananany eo mantsy ny Amerikanina miseho matanjaka be zany io planina io tsy matetra an'zareo io fa saingy kosany tsy ho ataony Rosia ho resy zany mihitsy io raha niany io satria fa niteniko anareo fo io fa izy tena nidaroka mihitsy ny Amerikanina tsy manaiky ho resy zany io raha niany io ny tenin'ny dadanay koa tsy azo toerana mihitsy ny hatramin'ny farany zay naniraka ny ery tsy azo atao ninino raha io tsy maintsy tafaraka amin'ny Rosia noho zany ianao zay mitsitika an'io no potika ry Amerikanina tena miteny anao mihitsy raha mba nainy ianao nangy ianareo Amerikanina tena niova hevitra nareo fa zatra tsy haresy an'io iranian'io zany nareo nandeha mba nilohanareo zay ny fitenenana tsy hipotika anareo zany io fa raha potika anareo zany iraniana zany dia potika ny soratra masina potika ny lantilanitra misy an'ilay mpamorona mihitsy zany ny potika anareo dia mba mieritreretra ny dikan'izay fa aiza koa ny avy tanareo n'izany raha natanjaka raha ny devoly tafaverina tany fa matoa ny devoly sy tafaverina tany kely aina nefa nyreo no mitarika anareo rehetrarehetra fa devoly no mitarika anareo filopeny rehetra manerany tany io raha tsy zany ve zareo miady be tsy mijanona io lianady be liandraha be nareo ny tena lianady zany le sary ratsy taona zany fa mitodika any amin'ilay hoe andray ady nareo sy filazanady zay mantsy le resakitsika izay hitanao tsara fa hoe findra makany amin'ny
Rusia ny firenena mikama satria hoe ary mivory eo aminao reo a ary aoka ianao no mpitarika azy tsy maintsy mpitarika Rusia na tena tsy tiany ary ampivory andreo Rusia grevy izy ary hoe fa mivoriko ary zay no tonga hoe tsy maintsy miala ny Amerikanina amin'ity fitaritana azy tontolo zao ty fa tsy mety tsony hoe fiora moa Iran efa tsy resiny ny sary misy de mody mitabataba ny occidentaux tandrefany manambany iranianina sy ny tatsinana hoe resy oy nefa zareo ihany ary mamoaka vava hoe tena naresy nge ny iranianina raha mihaino RCI nareo na mihaino européen 1 reny nareo na mihaino BFM TV any an-dafy nareo ohatrany reny ma tsy malaza reny zany mijery France 24 moa tsy tena mamoaka vaovao firy fa teny hoe mpanara-drenirano fotsiny azy misy eny momba ny tandrefana fa reo ara mpanara-drenirano reo RCI sy BMTV reo BFM TV moa sy ny isaka Europe 1 reo a de misy koa moa ndranay hoe radio Canada koa miteny an'izany fa tsy RFI a fa radio Canada miteny an'izany samy miara aminazy mihitsy hoe tsy resy zany ny iranianina hoe tena any amin'ity izy ny lalaka len'ny Trump fa tsy nanapolo mihitsy ny tanjaky ny Iran zay ny tena lecture réelle zay fa ny lecture mpanaraka ny tandrefana mpanambonimbony Amerikanina sy ny kala zany de version hafa mihitsy ny teneny profony zany izy ho any miazakazaka andeha ho any Islamabad zao any Pakistan zany izy miazakazaka ny ho any sy menimenina fa tsy nentina akany ny iranianina ny Amerikanina nge no menimenina ina tokony raha matanjaka izy ina tokony menimenonany fa tsy taresy mihitsy izy ary raha ohatra izy ka natanjaka mihina tsy mbola nitsofoka ato amin'ny Detroit d'Ormuz tao foana aloha fa manizy arikatra amin'ny 600 km miala amin'ny Iran amin'ny Detroit izy no mipetraka any nge izy manao le embargo ary izy manahakana le sambo tsy avela miditra ny miditra tsy mivoaka tsy avela fa mihina raha kekezina re keken Iran iny mahafantatra izy fa tena misy problème be ao zay ny teneko hoe fony Rusia iny eo io ary vao mety eny faly Rusia mahita an'izy midarodaro an'io foana io fa anaovan'ny Rusia démonstration momba anazy fotsiny ny ataony eo zany indrindra zany tsy takatry nareo zany natonga ny hoe fanina mihitsy ny Donald Trump amin'izao hoe iny ty satria Eliany no miteny mbola tsy nandeha akory ny fidarodaroany anazy teo rehefa niteny mihitsy ny hoe tsy maharesy Iran zany eno paopotika anao raha Iran ko tianao eo raisika fotsiny hoe raha niteny zao Donald Trump taminy hoe efa nanaiky ny iranianina fa omenanay ny uranium Russie misy eo amin'ny 400 kilo mahery eo izy efa nigesta be amin'izany satria hoe mahery vaika hono ny irany Amerikanina namaly le iraniana re hoe tahaka mandainga be rangahy zay mitsy moa le phraseny c'est un mensonge izy tsy izy zany tsy misy ny ina moa ny bombe nucléaire aneo alefany amin'zareo zany iranium anay ny fiandrianam-piriny momba anay ve zany ozy izy daholo mena zanay anazy nareo anazy le misy problème mitrangangeo de fanina mihitsy ny Amerikanina am'le sany satria hoe tsy na Amerikanina ny Amerikana ty tsy na Israelina tsoa satria manina tsy napoiziny mihitsy le sarin'izy satria manina mandeha ny teniny ely mandeha ny teniny Ahosoa zay entiny ely ary mandeha ny baiko ny dada Iava zay entiny ely zay nampaherezana ny ondrikely Ahosoa hoe joro tsara arao tsara zay niteneniko fa ny endry mahita loza de miery ny tala mandroso kafo zay ny sary misy zay raha ny côté anankiray ary vao may mbola ho zava-doza ny ataony Amerikanina rehefa izy tsofoka ao Cuba fa tena fandona amin'izay nareo sy ny Rusianina ary tsy maintsy mifandona nareo raha fa zay ny tadiavinareo fa tsisy mahay an'izany nareo olombelona fa Eliany efa miteny izao ny tranondreo ary mandeha makany amin'ny faharavana ny Amerikanina nefa ny amin'ny fotoana io ravy izy za tsy miteny hoe rovina sy rovina fa hitantsika eny toy ny tantara fa le hoe ady andeha ady nareo sy filazana ady de zay natonga nanteny izay lora ve tsy avakina indray le teo amin'ny
aliko atoko fa araiky amby roapolo eny andehan'ny olo isy firenena hitsangana mety firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana io le fanjakana mely fanjakana moa de efa ikorotana mety ao Madagasikara de efa misy mikorotana foana tsika tsy hevitra lalina amin'ny zava-misy fa de miaravakina iny izy le miady eto tena tsy hay tsony ina mahatonga ana teny hoe tsy hay tsony tsy hay le zava-misy satria fampiarana ny teniny ao soara izy ko de tsy hitanao izy io tenenina fa de zay izy zay nahatonga ana ny teny taminareo hoe olombelona raha nisy ny toerana tokony andosirana de mandosira ho lasa filoham-pirenena zava nampianatra anareo an'izany mandosira ho mambo rano gouvernemanta aza mamety niditra amin'izany toerana zany tsony raha mbola teo lava aina ianao raha teo lavalava ny andro iainanao de aza miditra amin'izany toerana zany fa zany ny tena sibola zao amin'izao vaninandrotsika farany zao a satria fanjakana mamely fanjakana ka zay fanjakana zany maty ao daholo nareo efa miteny eny izy ary tsy voandroany ny teny an'izany rehefa ela mandosira io toerana io aza de rehefa te mbola lava aina andro iainana zany raha mbola tianao ny lava andro iainana anao aza mitsofoko anatin'ny fanjakana ohatrany hoe président premier ministre ministre sika tena marina zany teniko zany satria mandeha ny fanatanterahana ny teny izy fanjakana mely fanjakana de zany adehatrana e ary io tsy mety mijanona trony le zanay iza tsy mety mijanona io niady ataon'ny firenena samy firenena misy ary niady ao anatin'ny firenena samy io hoe ny olo anatin'ny fanjakana samy fanjakana de tena tsy maintsy misy io ary io ahaky famono tena tsy misy arrangement hoe ahoana sy ahoana fa tany de famono fotsiny zao mampalelo le sa tena miditra amin'ny vaninandro farany tsika olombelona ianareo moa zany de anjarako manoro foana hoe ary mampitandrina ny zanaky ny avonindra rehetra n'izay taza hoe fampiorenanareo daholo zao teniko zao hoe tsy maintsy mandeha io fa ianareo no miorena tsara tsy maintsy mandeha io teny fa nareo no mijoro tsara arak'izay nampianariko anareo andreo mety aladala mihitsy satria de nefa tonga ny fahamaranana atsika efa kesy ny fotoana de ohatra daholo any amin'ny oso de samy mahery amin'ny teniny a zay ny antony tsy maintsy mahatonga na mampianatra manoro hevitra foana araka an'izay tsy maintsy ho atao aminareo satria ao anatin'izany de hoe ny firenena de hitsangana mely firenena ary ny fanjakana hitsangana mely fanjakana tena grave de grave mihitsy tena ratsy ny izy zao tsika nanaovan'ny Trump ny Venezuela teo tany fanjakana mely fanjakana indray moa sa mety ivilany ny fanao teo fanjakana amerikana mely ny fanjakana venezuelana de tany de io nataon'ny Trump io sady izy sady fanjaka satria tsy nisy gerany miaramila antranga teo fa tany de coup d'état mihitsy izy coup d'état mihitsy tany de président nongotany tao de tany de hitanao zany zao de efa teny efa tsy izy lazaina fa hoe araitsika fotsiny ataontsika hoe démocratie raha mihitsy namorona démocratie de ny amerikana mba ahafahany mifehany zao tontolo zao napetrany démocratie ary isan'ny singa nahafahany mifehany zao tontolo zao mantsy de izy zany lohalarana tokony miaro ny démocratie raha tsika mahita nefa fa izany mandrava ny démocratie zao i Trump ihany e i amerikana ihany e ko nga io mety ataon'ny inona tsony satria fa maratry ny firenena nanaovany anazy maratry zao tontolo zao izy atsony ny anaiky an'io zay na tonga ny ely hafa ny teny taminareo hoe rava ny démocratie io izy io fa nataon'ny Trump tokoa izy io ho rava ny otanina nga moa tsy Trump ihany zao no miteny hoe hiala amin'ny otanina zay tsy mila ny otanina zay tigre de papier izy matsy ny otanina tena fanambanina nge izany ary raha nareo mba miantso atraneo izy Trump ilozany nareo fa zay tsy rarahanareo raha misy mananko nareo de ao nareo senitranonareo mazava fa faravaniny otanina zany resaka zany laza ianao fa mbola tsy marina ihany ny teniny ely zanareo amin'ny vaovao de dinio le tsy niteneniko teo efa niteneniko daholo zany efa navoaka tany amin'ny fampianarana zany sy nahen'ny teny ely atany amin'ny fampianarana sy nahen'ny teny tao am-piangonana tena mahafantatra an'izany teny zany tena ny teny an'izany ely
satria Elia mitondra ny teny ho an'izao tontolo izao mampiantso ny olona ho any amin'ny lantilanty hoe ity no eno io fa tonga ny fotoana fanavotana andao ho any aminay fa tsy maintsy miasa ny teny dia io izy io tanteraka ange ny teny ary miasa ny teny fa ny endro mahita loza ny hery manatona ny Ehosoa dia dala mandroso kavoa dia mitsipy any amin'ny elo izy samy tonga saina samy mamantatra ny tokony atao dia toizatsika any le teny fa isy ny horohorontany lehibe ao amin'ny 21 zany zay isy ny horohorontany lehibe efa nampianatra antsika fa tena ho avy ny horohorontany mampitrasaka ny kontinanta maromaro minday mandeha mipoaka dia hatrany dia kontinanta be dia be ny ara-mirevitra ary raha dia mitresaka io kontinanta io raha dia misy crevasse be ao ampivakana lavabe iny tsy ho elana tongavan'izany amin'ity planeta terre nareo ity satria efa ampiakarina ny hafanany taninareo efa ampiakarina ary efa miakatra mihitsy moa izy eo alina hoe mahatonga ny tondradrany hoe mirehitra ny tanàny hoe tsy fantatra hoe dia misy zavatra mirehetrehitra fantany tsy fantatrinana mihitsy izy satria tsy avy aminareo tsony fa avy amin'ilay tompon'ny taninareo ampirehetriny ny taninareo Elia tena miteny fa tena ampirehetrina mihitsy ny ao ambaninareo ao ambanin'ny taninareo tena ampirehetrina mafy ao dia izany mahatonga ny fikorotana tany amin'ny biby ny tontolo iainanareo mikorotana ambony ambany daholo satria tonga ny fanapotehana ny taninareo zay dia mbola hidirako indray andro amin'izay andro any mbola hivinako kely tony teny tony fa aloha izay teny ary izy ny mosary izita moa zaty hitranga amin'ity taninareo ity hoe mirehitra ny taninareo dia inona moa izany ny vokatra mety hipetraka eto tsony fanampiny kely fotsiny ty fikorotanana amin'ny taninareo ity petrole me manahirana miakatra ny vidina petrole sy ny gazoil sy ny essence bloqué ny lalana andehanana ireny famatsiana reny automatisme bloqué koa ny fandehanana ny sakafo bloqué daholo ny zahatrehetra dia inona zany ny zahatra anjary amin'ny taninareo miara-vo daholo inona reo rehetra ambony tany tsy hoe ry fireneny rireny fa miara-vo daholo ary zay rehefa dada Andriamanitra Abrahama no mamery anareo dia miara-vonareo izany ny antony nanakatona ny fanjakana masina eto Madagasikara hoe idiolo ny fanjakana masina dia ampahery tsara ny olona ijoro satria andeha ny fahamaliana ary anatin'ny fahamaliana ny isokafan'ny sainy any ampitany ranomasina vao tonga saina zareo hoe tiany lalana izoranareo manatona ny Elia raha teo vovonjy rehefa tsy teo vovonjy tazomany ihany ny lalakare dia trany dia hitanao ny toy ny rehefa avy eo fa ny endo ao mahita ny lozaka ny mery dia dala mandrosoka avo fa isy mosary fa mirehitra ny tany dia mato azy ny zavatra ao amboniny eo mirehitra ho azy ny zavatra rehetra potika daholo ny zavatra rehetra na ny transport itondrasana ny zavatra raha tsy mety tsisy mety tantara ratsy ny ary ho avy na reto mandringana automatika na reto mandringana miditra aminareo satria mikorotana zao tontolo izao raha ny ety ambonin'ny taninareo no resako raha miakatra ny hafanana fakanena moa izany ny tan'izay ny hafanana raha narolombelona tratran'izany satria ny hafanana avy eo ambanin'ny tany mamely ny masoandro eo ambolonareo mamely mikorotana ny système ino moa fa économie nareo écologique tazeka manizy mikorotana ny système nareo inatsono izany no ataonareo mitsonika ny glasy tokony mampangatsiaka ny tany ny ranomasina nareo raha nge fa manampaizana mihitsy no miteny fa mitombo nge ny hafanany ranomasina zao ka raha mitombo ny hafanany ranomasina inona tsony no velo ao anatin'ny ranomasina nareo zany nge mahatonga le trondro daladala mivoaka le hoe misy trondro lava be ohatrany biby lava matsiraviny re voaka tamikante fambaraloza ozy nareo gaga ihany efa reny atahoranareo rehefa mipotra fa ny teniny eny atsy raha inareo gaga aminareo mihitsy ny
ifankahiteny ihany tsika tsy hoe ray. Zay ihany no tiako teneny. Fa toy atsika ny teny dia rehetra mandingana zany automatika tsy maintsy misy satria mikorotana ny taninareo. Ao anatin'izany ny fidinan'ny extraterrestre avy any ambony satria rava ry zareo dia mitiny izy. Vao tamin'ny herinandro ity zao tamin'ny herinandro ity tamin'ny herinandro ambony teo naheno vaovao tamin'ny Facebook ilay hoe misy olona nitaingina tomobila vehivavy zany tsara tarehy be misy ka nivoaka vaovao amin'ny Facebook moa ilay tao isotro teo fa tsy nomena tamoviana ilay fotoana fa vehivavy tsara tarehy be misy dia tsara tarehy ve moa ilay vehivavy dia ary amin'izay izy indray no mikopaka lehilahy dia niditra ilay lehilahy zany reto lehilahy rehetra ihany moa zany dia nitantara faly be vehivavy no miantoka efa fantatra fa fijangajangany afarany io dia hivady ny dikan'izay kay teny an-dalana teny zany nitodika tampoka ny maso ny jery tery amin'ny pedalina tery kay tongotra voay nitany teo tampozina tongotra voay nitany koropaka ny voaka ilay olona zany ilay lehilahy zany fantena mipetraka mikasika any amin'ilay sary hita aloha dia mikasika an'ilay olana hita satria tsisy fantatrinareo zany histoara zany izany nefa nampianarika efa ela be taminareo zany tany amin'ny 2003 tany amin'ny 2006 tena nataoko fandarana manokana mihitsy izay sary zay tamin'izany hoe izao ny ataony extraterrestre zao saingy tsisy mety miainonareo saingy izao nareo vao mikoropaka rehefa nahita amin'izay misy ohatr'izao ny dia izao nefa ny teneniko taitra ve nareo fa misy zany zavatra zany dia efa hatramin'ny elona ny misiny zany tanzay amin'izany nefa ny ilay olona niditra tao anatin'ny tomobile iny tsy afaka eo zany ntsony ianao fa raha vao nanaiky fotsiny nareo niaraka taminy dia efa nazy hatramin'ny farany zany ange io problème be le tatatatan'ny olona andafy io hoe atao ahoana no mandositra n'ity zavatra ity fa tena ampahorian'ireo dia vadian'ireo dia tena mody ataony mahazo fahafinaretana ianao rehefa mivady fa biby hainao mihitsy hoe biby miaraka aminao io fa misy moa ny olona efa te hitsipany amelo dia tsy raha iny zany fa vao mahafinaritra anazy nefa dia biby lava io mivady aminazy io voay no mivady aminazy ka tena zany ve ilay olona dia tokony hafinaritra ny vatana anareo olombelona fa dia tena misy mifaly amin'izany fa misy kosa ny tonga saina ka mitsoaka tahaka an'ilay olona teo fa ny fanontena mipetraka hoe ianao hoe dia sura fa ho avitra ianao izay nahita an'izany sary zany fa ianao raha vao iny foana naika an'ireo fotsiny dia efa nazy hatramin'ny farany zay ana tonga nanteny tamin'izay olona mba nihaino anao hoe solution io ao soirée sika fa tsisy solution zany tsy afaka eo zany nareo na anao ina nareo tsy afaka eo zany nareo tsy misy nizaniza mahapaka an'ireo zany rehefa azondre mandeha ohatran'izay fa tsy tianareo moa ty teniko ty nefa dia zay sy ny solution manatona ny Elia da ihany sisa ny solution zany nefa ny nareo nga afaka anatona anatsoniko ainge le problème tanambany loatra moko nareo dia zay le olana tsisy ninazo atao tsony ny tena marina fa dia zay le hoe tena mampalahelo ny sary misy fa reo dia volo tsy vaninareo dia tena tsy manatsiny afa tsy mamono olona zay le izy zay le any ampitan-dranomasina moa dia tenenina an'izany mihitsy hoe tsisy solution nge nareo fa manatona ny Elia fa zay le hoe iza ny anatony le fanambaniana mantsy efa niotra amin'ny fefy loatra dia tsisy ka hoe ataona zay ohatsy izy atsika kely ny teny ary izy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra inona ty famantarana zava-matahotra ty le fidinan'le tsy vanireo le tarika an'lohany le devolo satana zay ny antony hoe raha vao mandeha io atsika hotandrotana io io tsy avela mijanona io tsy mahazo mijanona fa tsy maintsy mandeha foana io teniny Elia tsy maintsy mandeha amin'ity taninareo ty tsy misy ady azo ajanona zany andana mivavaka daolona rehetra rehetra antsoina daolona ny Andriamanitra tsisy andana toero ny teniny Elia raha tena Andriamanitra nareo toero zany teniko zany zany efa miantso anareo toero
atsofoton'Andriamanitra dana manao fifadikanina dana manao an'izao rehetra izay mahafinaritra nareo any fa tsy maintsy tonga teto Madagasikara zany ady zany. Anao koa ohatra manozana za tsy manozana ko normal danzingy avao za nge tena mba miteny hoe danzingy ity sary misy any tsika eto Madagasikara toketsika ity za mbola etiko danzingy rosianina nge tongeto efa raha tsika mahita ane zany raha tsika mandeha mahita amin'ny vaovao nge ny fitaovam-piadina rosianina tongeto fa ny sary hita zao de hoe miaro ny filoham-pirenena itsisy maratsy an'izany arovana izy ko misy mitifitra kosa miveko andefasany olona drone izy ve de ahoana koa moa zay lay hoe tsy maintsy mifamono ny olona zay lay teneniko teto hoe ratsy le olona le mpitondra ka tsy hita hoe ataona moako ary izy fa za efa nanoro-hevitra mihitsy ny anareo olombelona eto ambony tany hoe rehefa mbola teo ela velona aza miditra amin'izany gouvernemanta zany zany ny alao aza mety miditra amin'izany fa fanjakana mety fanjakana zany tena famono ange dikan'izany zany nge toromarika meko anareo fa ino ma velatsika any fa tsy de hany loatra koa le sujet-tsika fa mba de efa toromarika fotsiny zany le olombelona rehetrarehetra hoe mba tonga saina fotsiny zao le teny zao maninona zany andefasana fitaovam-piadina eto Madagasikara fa misy inona eto de zay le teneniko anareo hoe Rosia zany mody maty zany zany ny tena biby fetsy indrindra devoly zay tsy mahatakatra ny sain'ireo zany raha mbola ianareo olombelona kely reo tsy ahatakatra ny planin'ny Rosia nareo na hanao calcul tahaka anao na ampiasa ordinateur tahaka ny ahoana tsy mahatakatra ny lohany zany Rosia zany efa nampianatra anareo olombelona ny mivory ao amin'ny tranomena io na ny tranomena io tsy tadidiko Kremlin voilà ny vadiny Lone eno zenarano anazy efa samy efa mifanao am'izay izy zao ka tsy zatra afenina tsony nanao anena haiko anao kasipahana lalaka lehanely ihany haiko atazo koa ny valiny vadiny Lone zany Lone lay devoly miady tamin'ny dada iava atao amin'ny lantilanty anarana nom propre anazy ny teneniko zay fa devoly satana zany zatra anarana groupe zany ohatrany hoe groupena dokotera groupena médecin de groupena devoly zany atao hoe devoly groupena mpikômina atao hoe devoly ary anarana nom propre an'le mpikômy de Lone ary ny vadin'izany Lone zany de atao hoe Xena ary zany ny mampivory an'ny président Poutine ao Kremlin tsy afaka mandany zany izy fa fantany zany resaka zany reto misy tsy haiko reo Rosianina eto Madagasikara reo iraka rehefa makaty reo mba mahatakatra an'izany fa mety tsy mahay an'izany satria raha tsy avolenta tsy mahita an'izany teneniko zany izy hoe ianao raha ty Madagasikara izy nahafantaranao an'izany efa hoe inona tsy fantately ary efa tiany karohany nareo olona nareo de mipetraha maha olona nareo fa tsy nanay ny kitikitihana efa tsy mitovitovy ny dimensiontsika mantsy zao nareo dimension olona ny anay hafa ny anay nareo tsy mahafantatra an'izay fantatra anay ary tsy ho fantatra nareo novinoviny ary ny fantatra anay tsy ho hainareo novinovina mihitsy fa mipetraha fotsiny amin'ny maha olona nareo de ampy anareo koa zay fa ny tiako tenenina de zao misy ao zany ary tsy mahazo manapaka mihitsy zany président Poutine zany raha tsy andeha lalan'io vehivavy io Xenarano anarany mahavariana be ny tsy atakaran'ny olona n'izany teny zany efa de misy an'izy zany mahatonga ny hoe zay devoly iarahan'ireo président maneran-tany reo devoly kely da ohatra hoe grand gris na petit gris de ino mba izay itiavan'le président hoe tena misy extraterrestre mivendrana indrindra miaraka aminareo fa ny ambony karazana indrindra sy ambony leta indrindra de Xenara vadiny Lone zay ao amin'ny tranomena efa marina zany teneniko zany
ka nareo moa zany afaka mino afaka tsy mino fa tsy antony koa problème nareo efa tsy nino raha teo fa za de miteny fotsiny a mampitodika ny teny makany amin'le mbola mitady ale Andriamanitra Abrahama zany izy le mitady ny Andriamanitra Abrahama de zay tsika itodian'ny tenin'ny Elia io fa efa nareo efa tsy mitady de sakan'io le efa tsisy mitady tsonko zay koa ny amaranana tantaranareo satria nareo efa tsisy mitady afa-tsy afa firena mbola mitady ihany koa sisa de mbola efa ireo le mbola karona reo izy de mbola mitady zay de ateo aloha zany ny amaranako anazy fa hitodika za hoe zany fandehan'ny teny za tantionana zay nomeko androany zay a fa mbola toizatsika ndray zay amin'ny manaraka ity tantarany fiafarany zao tontolo zao ty mantsy ny tena hidirako amin'izay ty mba afantaranareo hoe iza Elia valiny Elia ve mpitondra teny lanitra sandry ny Joshua iraka an'ilay Andriamanitra Abrahama dada malala baba Iava zay izy mitondra ny afatra farany mitondra ny teny farany amin'ity planeta terre nareo ty mampitodika ny olona ho any amin'ny Iava Andriamanitra Abrahama ary mametraka ny teniny zay tsy mety fitanterahana adalan'izay miady amin'ny Andriamanitra Abrahama fa io ngeny namorona anareo io ngeny nampisy ny taninareo e arozogozony ny taninareo de mizongozona zay indray ny fiarahantsika amin'ny manarak'izay ny fizongozona ny taninareo sy ny momba anazy fa zay aloha ny tamin'ny androany zay fa de mirazo atsika samy teny soa ary vavaka atsika sotra betsaka dada Malayavany amin'izany teny rehetra izany nampahafantariko ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao ny fahamarinanao nomeko azy ny porofo ny fampisehoana ny fahamarinanao sy ny tsy fahamarinana nandianany olona hatramin'izay mangataka Elia ny anokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana maneho ny voninay trao dada Malayavany maneho ny hatsaranao sy ny fahamarinanao fa fotoana ny fanomezana ny fahamarinana zao ora farany fotoana farany amerenana ny sain'ny olona hitodika ho any aminao ny endry mahita ny lozaka mihery ny adala mandrosoka avo dada Malayavao ho anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay ary tsy maintsy haverina aminao ny voninahitranao tsy maintsy haverina aminao ny ajanao ny fahamarinanao ary zany ny asana ny ranao any Elia ho anao ny voninahitra mandrakizay dada Malayavao amin'ny anaranao Yahosoa halleluja amen de mirazo tsotsikitra samoteny Joshua ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika indray amin'ny manaraka velomatomboka